Ankalazaina isaky ny fahasivy ny volana oktobra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny poste. Ho antsika teto Mahajanga dia nisy ny lanonana nanamariana izany izay natao teo anoloan'ny poste Mahajanga be. Nasongadina nandritra ity fotoana ity ny tolotra vaovao ho fijerena akaiky ny mpanjifa manoloana ny fanatontoloana. Mahandro iraisam-pirenena ho an'ny poste dia maro ny manao ny asa sehatra postale tsy manara-dalàna satria ireny voatonoko ireny ihany no ao anatin'ny nahavita formel nilazana azy amin'ny fiteny baiko nahavita taratasy manana fahazoan-dalana manao ny asa sehatra postale. Ankoatrin'izay raha misy dia informel tsy manaraka lalàna ary tsy nahavita nandoa ny taxe sy ny autorisation tsy nahazo zany avy amin'ny ministère. Anentana ho an'izay manao ny sehatra postale hanao ny karakara ny taratasy sy hangataka ny autorisation fahazoan-dalana manao an'izany ary mangataka ihany koa ny vahoaka rehetrarehetra mba handefa amin'ireny formel ny manara-dalàna reny fa tsy iaina amin'ireny tsy manara-dalàna amin'ny fanaovana asa sehatra postale. Anisany tafiditra ao anatin'ny politika ampitantanan'ny poste ny fampiroboroboana ny poste mipaka amin'ny vahoaka. Mandritra izao fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny poste izao dia malalaka tanteraka ny fahazahoana connexion mamaim-poana sy ny vakansa numerika etsy anoloan'ny poste Mahajanga be. Teo ihany koa ny fanomezan-draha maimaim-poana nataon'ireo mpiasan'ny poste sy ireo olom-pirenena tsara sitrapo avy eto Mahajanga.